Manolona ny fiadanan'ny tompondray ho antsika mpanaraka izao fandarana tonombavaka izao ndray. Amin'ity anio ity tsika dia manana rahalahy anankiray izay tratran'ny loza ary mbola mandalo anatin'ny fitsaboana izy ankehitriny dia ny rahalahintsika Kaleba Rabartsoel izany. Andeha maka ny teny fikasana ho azy tsika, ho antsika izay mety mitovy tahaka an'izany koa ny amin'ity loza izay mahazo eo amin'ny fiainantsika ity. Ao amin'ny Salamo 2:20 ny andinin'ny 7:10 dia hitohizantsika ny amin'ny Isaia 3:14 ny andinin'ny 4 tapany voalohany. Izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ianao Jehova aza manalavitra, ry heriko faingana hamonjy ahy. Isaia 3:10 ny andinin'ny 4, izao no teny amin'ny tapany voalohany. Nitondra ny aretintsika tokoa izy, Jesosy izany. Andeha hivavaka isika. Ray masina tsara indrindra any an-danitro, ray be fitiavana ianao, ray ny lankonana rehetra, ray nisam-batan'olona, atsoina amin'ny toe-davatra sarotra. Ankehitriny izay raha iantso ny anarany manokana, mamondrafo aminay, mamelà ny elokay. Indrindra fa raha hitondram-bavaka an'izao rahalahy Kaleba Rabartsoel izao, fantatrao ny toe-davatra niatra taminy. Ankehitriny izy ao anatin'ny fitsaboana, Jesosy eo mitalao manokana aminao ianao ilay mpanasitrana, ianao ilay mikasika ny aretina izay rehetra tratran'ny loza manatamo. Ka nino anao manokana dia hidiro an-tsehatra ny fiainana izany mpanomponao izany sy ny fianakaviany, ny ankonany izay rehetra mety mahafantatra azy ao anatin'izao fikarakarana azy izao. Jesosy eo tsy avelanay ianao raha tsy tahinao sy sotranonao manokana, ka mangataka izay. Ho azy manokana ihany koa mba hitombo ny finoana, ka na inona mety ho loza izay miatra amin'ny vatana dia mahatoky fa ianao ilay nanao anay ny tsy misy ary nataonao misy, koa vao maika ve ilay vatana efa misy na dia rotojotoka sy ao anatin'ny fahatapahana angambany, ao anatin'ny olana angambany, ainao ny mamerina izany amin'ny laony tanteraka. Mitonam-bavaka ho azy manokana ny amin'ny mety ho fandaniana rehetra izay ho tanterahana amin'izany mpanomponao izany. Jesosy eo mahazo antoka izay satria ny teninao dia mba ho balisama manasitrana azy manokana, fa tononona ny vavaka noho ny amin'ny Kristy izay nanaiky ny torotoriana teo amin'ny hazo fijaliana, mba tonga anay hanana izany fanasitranana izany, izany vavaka izany, mba zahoanay mandeha ho ao amin'ilay kananan'ny lanitra izay efa mpanantenana ho anay tsirairay avy. Fa amin'ny anaranao irery ihany no hanonana izany vavaka izany. Amen.